hatrany tompoko klasy tompoko vavy no araharanao indray ihany mety toetry ny tontaona manomboka amin'ny volana May 2024 hatramin'ny volana Jolay 2024. Raha hojerentsika amin'ny ankapobeny aloha ny tandrotsakorana nandritran'izay fotoana lavalava izay, izany hoe ny volana Oktobra 2024 ka hatramin'ny volana Aprily 2024 dia saika nahitana fiakaran'ny tandrotsakorana indrindra aty amin'ny faritry Sava, ny Diana, ny Sofia ary aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny filatsahan'ny rotsakorana kosa raha mihoatra ny tokony ho izy dia nahitana tany amin'ny faritra andrefana, izany hoe ny Melaky, Menabe ary ny tapany andrefan'ny Afotany, ny aty amin'ny ilany Atsinanana ary ny atsimo Atsinanana Nosy, izany fiainan'ny tany rotsakorana izany. Raha hojerentsika indray ny resaka maripana nandritran'izay fotoana lavalava izay dia saika niakatra avokoa ny tany maripana maneran'i Madagasikara raha mihoatra ny tokony ho izy. Fa ny tena nanamarika izany dia taty amin'ny faritry Sofia, ny faritry Betsiboka, ny faritry Analanjorofo, ny faritry Alaotramangoro ary ny Afotany izay ahitana ny Analamanga, Bongolava ary Itasy. Raha izay ny momba ny tany maripana dia manahoana indray mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny. Efa manomboka miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ririnitsika izao, izany hoe efa tsy mieritreritra amin'ny vanim-potoana fahavaratra intsontsika. Raha hojerentsika koa nefa ny tranga El Niño, izany hoe ny fihafanan'ny velatra nabon'ny ranomasina manodidina ny ranomasimbe Pasifika dia malefaka miakany amin'ny antoniny. Io tranga El Niño io resahana satria misy fiantraikany amin'ny toetrandro manerana an'izao tontolo izao. Raha momba an'izay kosa dia ny dipôle de l'océan Indien indray no jerentsika, izany hoe fihafanan'ny ranomasimbe Indiana manodidina ny fehitany. Ny aty amin'ny faritra andrefana dia mafana kokoa mihoatra any amin'ny ilany Atsinanana. Raha toy izay sy toy izay mpamaritra ny toetrandro ny amin'ny ankapobeny dia manahoana amin'izay vinavina ny tany rotsakorana hojerentsika voalohany aloha izany. Raha mandritry ny volana May, Jiona, Jolay mitambatra no hojerentsika dia saika aty amin'ny faritra avaratry ny Nosy, izany hoe ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, ny tapany avaratry ny Analanjorofo, ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana, ny Afotany ahitana ny Analamanga, Itasy, Bongolava, ny faritra Boeny sy Betsiboka ary ny faritra Melaky, ny tapany atsimony Alaotramangoro ary ny faritra Atsinanana dia manodidina na latsaka ny tokony ho izy ny tany rotsakorana. Sisan'izay kosa dia manodidina na mihoatra ny tokony ho izy ny tany rotsakorana. Raha ty volana May ity no jerentsika dia saika ilatsaka manodidina ny tokony ho izy ny tany rotsakorana tsika manerana ny Nosy. Afa-tsy any amin'ny faritra avaratry ny Nosy ahitana ny Diana, Sava, ny Sofia, Analanjorofo, ny aty amin'ny faritra Boeny, ny tapany avaratry ny faritra Alaotramangoro ary ny tapany atsimo ahitana ny Matsiatrambony, Iorombe, Anosy, aty amin'ny faritra Vadivavy-Fitovinany ary atsimo Atsinanana izay ahitana rotsakorana izay manodidina na mihoatra ny tokony. Raha momba ny resaka maripana indray no jerentsika dia saika mafana avokoa manerana Madagasikara mandritry ny 3 volana ho avy amin'ny ankapobeny. Afa-tsy any amin'ny faritry aty amin'ny atsimo Nosy, izany hoe ny aty amin'ny faritra Androia ary ny faritra atsimo andrefana izay mangatsiaka kokoa ary ny faritry Melaky sy Menabe izay manatombo kely amin'ny tokony ho izy izany tany maripana izany. Ny volana May kosa, raha ty volana May ity no jerentsika dia ny tapany avaratry ny Nosy manomboka hatraty amin'ny faritra Analamanga mianavaratra dia mafana kokoa ny maripana. Tsy misy fiovanana aty amin'ny atsimo andrefana sy ny faritra Androia izay mangatsiaka kokoa, fa ny sisan'izay kosa dia anatombo kely mihoatra ny tokony ho izy ny tany maripana. Ny toy izay sy toy izay tompoko klasy tompoko vavy ny mety ho fizotry ny tontaona mandritry ny 3 volana ho avy, izany hoe ny volana May, Jiona ary Jolay 2024 dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray veloma tokoa.